ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fanarabantsika rafaka malala tratrety alatsinainy fa 7 ny volana febroary ity ho avy nandalo tafiotra na marimarina kokoa nolalovana tafiotra ny tanindrazana sy ny firenena tafiotra mahery soran'andriamanitra ny zavatra rehetra fa niaro sy niatra antsika izy na eo ara lafiny zavatra maro sedraina dia tsapantsika fa teo andriamanitra tsy nanary ny mofinaina vilahatra antsika iny avako malala dia ny filazantsaramasina araka Matio toko 9 ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 19. Matio toko 9 ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy lazaiko eo aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay eo amin'ny mandingina ary ny rainao izay eo amin'ny mahita ao amin'ny mandingina no amaly ianao. Ray masonao manamasina ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fampianarana momba ny vavaka rehefa no resahany Jesosy eto amin'ity Matio toko 9 ity momba ny toe-panahy ny toe-tsaina oety mivavaka. Be dia be rehefa koa ny fampianarana momba ny vavaka hitantsika tatoato tamin'ity fiandohana tato 2020 ity. Be dia be ny fampianarana momba ny vavaka ary matetika aza dia to everin'ny kristianina fa miivo amin'ny vavaka ny fiainana kristianina. Eny tokoa zava-dehibe ny anjara toeran'ny vavaka fa tsy miivo amin'ny vavaka ihany akory ny fiainana kristianina fa miivo amin'ny finoana, miivo amin'ny fahasoavana. Ny vavaka dia io ambaran'i Jesosy io dia fifandraisana amin'Andriamanitra manomboka amin'ny finoana sy ny fahatokiana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny vavaka. Betsaka mantsy ny ataontsika hoe mivavaka fa tsy mino ny valim-bavaka. Betsaka ny mivavaka fa tsy mino ny fiasam-pahasoavana. Heverina fa ny vavaka dia zavatra tenenina natanjaina fotsiny ihany fa tsy latsapaka ilay finoana, tsy latsapaka ilay fahatokiana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny toriteny nataon'ny papa Reafako Malala tamin'ny 9 May taona 224 alarobia io andro alarobia 9 May 224 toriteny nataon'ny papa François dia tena mba nanaitra mihitsy aiza moa nanaitra fa tena mamitina ny vavaka izy, ny dikan'ny vavaka izy rehefa nijery ny ataontsika hoe ny endrik'isehon'ny vavaka eto ataon'ny mpino eto ambany masoandro ankehitriny eto ambonin'ny tany dia lasa nieritreritra manaitra ny mpino ary everiko hoe raha ohatra ka nampiraisina latabatra na nampiraisina seza i Calvin sy papa François dia ho mitovy hevitra mihitsy, tena mitovy hevitra mihitsy ary izao zany tenin'ny papa zany ny papa tamin'ny 9 May 2024 izy manao hoe betsaka ozy mieritreritra ny vavaka ho tahaka ny bagety mazika zany hoe aisory ao an-tsaina ny fieritreretana fa ny vavaka dia tahaka ny bagety mazika zany hoe rehefa mivavaka ianao dia ny vavaka dia tsy magia akory ary nanazava mazava izy fa ny vavaka dia tsy hoe akory tahaka ny bagety mazika fa resaka ifanaovana amin'Andriamanitra, dinidinika ifanaovana amin'Andriamanitra, fifandresen-dahatra mihitsy ara raha zay anazy io lazana azy hoy ny papa François izay atao amin'Andriamanitra dialogue, dinidinika resaka fampiarahana mihitsy ara izay atao amin'Andriamanitra ka hitakiana finoana sy faharetana. Tsy raha tsenjery izay mety ho nahazatra zany. Azoko sagnatsaina ve fa ny avantsika katolika tany amin'ny 720, 10, 5, 10, dia tsy izay loatra ny famaritan'ny vavaka
ndraindray lay miverimberina lay fitanisana lay ataontsika hoe tsenjery mihitsy azy ary bedesina mihitsy ny mpianatra katesisy tamin'ny fotoanandro raha tsy mahay tsenjery ny vavaka fa izao tonjato fafaritra am'roapolo zao de tsapy zany herim-panavo avao hoentiny zany fampianarana zany ny vavaka ange dinidinika ny vavaka ange resaky fanaovanao an'andriamanitra ny vavaka ange tsy bagety mazika revako malala amin'ny Timothée toko fahenina ity zay mifanojo am'zany fampianarana zany ray aman-dreny ampanany fiangonana katolika izany manazava amitsika fa ny vavaka de dinidinika raha toa ka mijery tsika ho tsika teo de be ny fampianarana reny olona mikasika ny vavaka tsy diso akory izy reny fa manentana atsika iaona sy hivavaka ary idinika amin'Andriamanitra be tserony fotoam-bavaka ataontsika hoe tsy diso akory ny fotoam-bavaka fa ndraindray hotsika teo hoe everina am'reo karazam-pampianarana maro isan-karazany fa ny vavaka de fitaovana fanerenan'Andriamanitra mihitsy ara ndraindray verytsika fa amin'ny alalan'ny vavaka de manova an'Andriamanitra tsika mety manova hevitra an'Andriamanitra ary ndraindray reveritsika fa ny vavaka de fitaovana iriany irentsika an'Andriamanitra ka vitatsika noho ny teny manao hoe tongava amin'ny 12 eriananina fa azo valim-bavaka ianao tongava amin'ny 5 eriananina fa azo valim-bavaka ianao tongava am'izao manaovan'izao fa azo valim-bavaka ianao atoloro zao fa azo valim-bavaka ianao reto avy ny recette ny tsipitsipiriany atao hoe zany vavaka zany ireto ny teknika ny vavaka zany etrany de retsika fampianarana kehitriny ary de misy raha manao zao mihitsy ny méthode ny fanaovana vavaka zao ny fomba fivavaka zao ny zavatra tokony ho hita ao amin'ny vavaka zao raha ny raikim-poy na formule momba ny vavaka zany etrany de hitatsika am'zao faitra am'roapolo zao ary mamperitreritra mampametra-panontaniana atsika ny amin'ny hoe ny amin'ny maha izy atsika maha protestanta atsika na ny maha katolika atsika ny amin'ny hoe vavaka ary izay natonga ny fahatsapana an'izay natonga ny ray aman-dreny ny fiangonana katolika reo manana namerina atsika ny amin'ny atao hoe vavaka tsy hoe bagety mazika akory izy io ka hiteny hoe tongavy ery amin'ny kianja malalaka sanatry iny zany tongavy ery ka haneran'Andriamanitra Andriamanitra efa voriana reto ny vahoaka ka de tsy maintsy tranonao tsy maintsy omenao an'izao tsy riavako malala tsy zany ny finoana tsy zany ny atao hoe finoana ny finoana tsy fanerenan'Andriamanitra fa fanekena ho ampiasain'Andriamanitra ny finoana de tsy fanerenan'Andriamanitra amin'ny fandaharam-potoananao fa fanekena ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny fandaharan'Andriamanitra ravako malala hotsika hoe ny tsara ny iverenana amin'ny vavaka Jean Calvin de zay ataontsika hoe ray aman-dreny ampanany fiangonana protestanta de nanazava lava momba ny atao hoe vavaka nanazava lava momba ny atao hoe vavaka taona vitsivitsy zay asa tamin'ny taona 1911 raha tsara amin'ny fitadidiako de nisy mpitandrina anankiray Marc Pernot zay mbola any izy nampianatra momba ny vavaka araka ny Calvin ary tsy ho antsy izy any izy fa tamin'ny taona tamin'ny fahadimanjato taona Jean Calvin de nisy lahateny isan-karazany nisy boky kely isan-karazany mihitsy momba ny atao hoe vavaka amin'ny fomba fijery protestanta indray io izay mifanitsy mifanitsy isika am'izay namitiana ny papa François teo raha mantsika ravako mampifandona mandrakariva ireo fivavahana anankiroa reo hoe katolika protestanta izao tojato faraika am'roapolo zao efa tsy zany efa nilaozany toetrandro zany efa betsaka ny zavatra mampiombona betsaka ny zavatra mampifandray zavatra kely varafety ataontsika hoe raha ao anatin'ny tokantrano de fanaka vitsivitsy fotsiny sisany mety olana fa rehefa milamina efa azo lazaina hoe mitovitovy fomba fijery ary io zao ny famaritana nataon'ny papa de mifanitsy mihitsy amin'ny famaritana nataon'ny Calvin momba ny atao hoe vavaka raha toa ka jagaitsika ravako malala melony amakafaka atsika ity vavaka nataon'i Jesosy ampianaran'i Jesosy vavaka ity de azavaitsika fa hoe ny vavaka hoe Calvin de tsy lay torapo akory ny mahamaiky anao tsy lay torapo hitondra izay mahamay anao akory ny zava-dehibe amin'ny vavaka izay fametrahana an'Andriamanitra ho mpandahatra izay fametrahana an'Andriamanitra ho mahafantatra ny zavatra rehetra tsy atoro ny olanao tsy atoro ny fahorianao tsy atoro ny zavatra mahazo anao zay ty apetraky Jesosy ty ary mafisy ny Calvin
rehefa mivavaka ianao de inoy fa andriamanitra tsy atoro zay zavatra mety ho mahazo anao akory, tsy atoro zay mety ho fangirifirianao, ary tsy ilaina akory ny anokafanao ny mason'andriamanitra hijery zay toetranao. No zany mivavaka de tsy famela belarana zay mety ho faniriana loatra, tsy famela belarana koa zay mety ho fahaizana mampahalalana na ataontsika hoe teolojia be ny vavaka, tsy zay loatra ny vavaka. Ary dia ny Calvin hoe ny vavaka de zao, ny vavaka de fandraisanao fiovampo, fandraisanao ny fanovan'Andriamanitra anao. Zany hoe ary io ry avako malala isany ataontsika hoe manamarika ny maha-kristianina ataoko hoe réformé atsika na maha-kristianina katolika mihitsy koa aza. Raha mantsy ry avako malala vokatry ny fitsoka ny fampianarana maro samihafa de ndraindray tsika mieritreritra hoe ny fiovampo de tampoka mandrakariva manamarika hoe am'teboka anankiray de niova fo ary ray no isy mametra-panontaniana manao hoe zany tadidiko niovako fo dia tamin'ny ora ohatran'izao, tamin'ny andro ohatran'izao. Tsy diso zay akory fa tsy voatery hoe marina amin'ny olona rehetra. Martin Luther de nahatsiaro ny fotoana ny bebahany ny fanenany tamin'ny tompo zay nahitany tahaka ny nisy varatra ny latsaka de nisy fotoana anankiray mazava dia tadidiny hoe teto any ny tompo, teto any miova fo na tahaka zany, fa tsy voatery hoe marina amin'ny olona rehetra zay akory Calvin. Ary amin'ny finotsika kristianina de tsy voatery hoe marina, ndraindray mantsy tsika mifampitsara, ndraindray ohatra misy hoe kristiana zao de ovina ianao nandray an'ny tompo, mbola tsy mibebaka ianao, mbola tsy nandray an'ny tompo ianao, ovina ianao fa nandray fahateraham-bo avao de miteny zany eo tamin'ny tompo tamin'ny 13 marsa zao, zany eo tamin'ny tompo fa ny 5 oktobra zao, zany fa raha misy kristianina tsy mahavaly fantana hoe ovina ianao tamin'ny tompo de iny tsy mahavaly efa ahoana moa zany le eny tamin'ny tompo ahoana moa zany, ovina moa le andro, ovina le satria ndraindray misy fampianarana zay mivoy ilay ataontsika hoe conversion subite, zany hoe ilay fiovampo tampoka teo eo lay fandraisana ny tompo eo ny eo vetivety eo de tonga de fantatra mazava tsara asany hoe nisy toroteny re ve, nisy fahasitanana tapoka ve, tsy maninona akory, tena raha tsy ohatra masin'izay tahaka ny fiovampon'ny Paoly, tahaka ny Martin Luther. Fa izao tsy voatery marina amin'ny olona rehetra zay, marina aminao zay misaotra n'Andriamanitra raha nahatadidy an'izay ianao hoe zany sy tan'ny tompo de tadidiko mihitsy teto any io zay daty zay, misaotra n'Andriamanitra naharay an'izay fahateraham-baovao zay ianao tamin'io andro sy fotoana. Fa raha ohatra ka manaraka fampianarana calviniste tsara isika zany hoe maha-réformé atsika de tsy voatery ho izay akory, tsy voatery ho izay. Fa hoy Calvin hoe ny fiovampo nge mety ho mendalane, mety ho tsikelikely, mety ho mivoatra tsikelikely ny fiovampon'ny olona. Zany hoe mety tsy hotsarony akory zay fiovampony zay, mety tsy nisy andro mazava na ora mazava tamin'ny fotoana ahoana fa zao nitadidiny le nivoatra mendalana ny finoany, ary nitombo mendalana ny finoany niona tamin'ny tompo teny ataontsika hoe teny akion-dalana maro isan-karazany teny amin'ny fiainany teny izy dia nisy toetra, nisy fotoana na ny fen'ny tompo azy mendalana tsikelikely. Izay lay tenentsika hoe betsaka ny mpino kristianina ny ohatr' zany, tsy teny am-pandehanana teny teo amin'ny fiainany de tsy tena nisy zavatra hoe fotoana sora mazava anankiray fa zao nivoatra mendalana tsikelikely ny fahafantarana ny tompo, nivoatra mendalana tsikelikely ny finoana, nivoatra mendalana tsikelikely ny fiovanim-pony ary ny afaka tsikelikely koa aza izay mety ho namatotra azy. Tsy tokony adolotsika fa ny tenin'ny Davida nge ny mpino nge tsy hoe olona tsy manoty tsy zay loatra zay ny tenen'ny Jaona, tsy zay loatra. Sanatria mivava tsy hoe manamarina ny mpanota tsy zay loatra, fa zay ny fiasan'ny fahasoavana. Ny ataon'Andriamanitra hoe mpino de zao olona mahitsy foy ao anatrehan'Andriamanitra ka miaiky ny elony, miaiky ny tsy fahatanterahiny, tsy hoe olona tsisy tsiny ao anatrehan'Andriamanitra, tsy nanota tsy nanao ratsy, tsy zay loatra. Zay mahatonga ny tompo hoe tsy avy antso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka izy, izay fiovana izay mamaika an'Andriamanitra. No zany de zao revako malala. Io no mamarina ny tenin'ny Calvin. Hoy Calvin hoe ny vavaka de fandraisako
le fanovan'andriamanitra. Zany hoe ao anatin'ny vavaka aho de manaiky ovan'andriamanitra. Tsy zany manovan'andriamanitra, tsy za zany no mametraka ny ataoko hoe ny safidiko na manery an'andriamanitra, fa andriamanitra ny manefy amin'ny lalana izay hitondrany ahy. Ny vavaka zany de zao, tsy inona tsy akory fa nikafanao ny fonao hanaiky izay fantatr'andriamanitra fa mety. Ny vavaka de fanekenao, fisokafanao anaiky, ataontsika hoe ny fanomeza tokon'andriamanitra. Raha ohatra ka mivavaka tsika ka ny atsika ny ataontsika tonga aloha natren'andriamanitra de tsy finoany zay, tsy fahasoavany zay Calvin. Fa ny vavaka de zao, isika zany no manokatra ny fotsika, manokatra ny fiainantsika hidiran'andriamanitra ka ampiasain'andriamanitra ny planiny sy ny fanomeza tokony ao amintsika. Eketsika zany fa tsinitsininy tsika, ary izay ny mahatonga ny fibebahana, zany hoe mahatonga ny fiovam-po, mahatonga ny fanekena ho diso ao anatren'andriamanitra. Rehefa mivavaka tsika zany de zao, manokatra ny fotsika ary mangataka famindram-po sy famelan-keloka amin'ny tompo mba hidirany fahasoavan'ny tompo ny fiainantsika ka atakaratsika lay sitrapon'andriamanitra. Ary eo mahatonga ny vavaka ho lasa fanomezam-boninahitra an'andriamanitra. Tsara mamaritra fa Lutera de manome toerana be mihitsy an' Jesoa. Zay mazava izay ataontsika hoe fantatsika zay solus Christus Martin Luther zay, le hoe Kristy Jesosy Kristy rery any. Ary manamarika ny teolojia luteranina io, manamarika ny teolojia luteranina io, ary manamarika mihitsy ny fifoazam-panahy luteranina. Izay fanomeza toerana an' Jesosy Kristy tompo izay, tsy diso mihitsy, tena fototra maha-protestanta mihitsy ny hoe solus Christus Jesosy Kristy tompo rery any. Io de vokatr'ilay ny fitezana nataon'lay ray aman-dreny am-panahy Lutera antsoina hoe Stopitz. Raha ohatra ka nady am-panahy Lutera de mandrakariva nampianarina ny Lutera nandritra ny fahatanorana de ny hoe ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ihany, jereo ny azo fijalian'ny Kristy, jereo ny fahorian'ny Kristy, jereo ny famindram-pon'ny Kristy, jereo ny rahan'ny Kristy. Zany rehetra no nanamarika ny teolojia Martin Lutera ka natoka ny Lutera nanome toerana nanivo be tamin'ny Kristiny ny fampianaran'izay maha-protestantatsika mihitsy. Fa i Calvin somary ataontsika hoe niazona an'izay izy, fa nanaingina zavatra afa kokoa Calvin hoe tsy miala maha-protestantatsika ny kristocentrisme, zany hoe ny maha-kristiny finoatsika, fa izao zava-dehibe ny tsy anadinoatsika ny voninahitr'andriamanitra. Zany hoe Calvin de nanome toerana be dehibe mihitsy, mitodika bebe kokoa Calvin sy Zwingli io, de nanome toerana be dehibe mihitsy an'andriamanitra ray. Tsy mifanohitra akory zany, mazava ho azy, takatritsika zany fa tsy afaky mifanohitra mihitsy. Fa tsy mampanadino atsika mihitsy ny finoatsika ny Kristy Jesosy mpamela heloka sy mpamonjy atsika, dia tsy mampanadino atsika mihitsy lay Andriamanitra mpitantana, lay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana, lay Andriamanitra mandahatra zao rehetra zao. Ary zay mahatonga ny isaky ny miditra amin'ny manatrika ny fotoam-pavahana protestanta ianao de mifarana foana amin'ny voninahitra ao an'Andriamanitra. Ary io Calvin, ny fototry ny vavaka. Ny vavaka dia amin'ny alalan'ny Kristy tsika de manome voninahitra an'Andriamanitra, manome toerana an'Andriamanitra, manasa an'Andriamanitra hiditra ato anatin'ny fiainantsika, manasa an'Andriamanitra hanova ny fotsika, manasa an'Andriamanitra hanova ny fisainantsika, ahatakaratsika ny planin'Andriamanitra. Am'izay fotoan'izay ny vavaka de manjary fampaherezana ny dikany, fampiononana Andriamanitra ny vavaka, manasa an'Andriamanitra hiditra ao am-potsika isika amin'ny alalan'ny vavaka, miditra ao anatin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany tsika amin'ny alalan'ny vavaka, de manjary fampiononana antsika ilay vavaka, manjary andraisantsika antso sy andraikitra lay vavaka, sady andraisantsika adidy, mission et vocation, io Calvin. Fakaratsika am'izay rehefa mazavazava zay tokotanin'ny vavaka nampianariny ro ray aman-drenitsika teo, ndresantsika teo ny Papa François, ndresantsika teo ny Calvin. De andao ara hofantaritsika kely hoe fa ahoana kosa raha hoy Jesosy e. De hoy Jesosy amin'ny Timothée toko 1:5 ka hatramin'ny 5 ity. Hatramin'ny 7:10 moa na ataontsika hoe tena le fampianarana momba ny vavaka, fa nijanona teo amin'ny 5 ihany mofinaina, fa raha mitoy kely teorintsika dia mitoy aty amin'ny vavaka nampianariny tompo mihitsy le vavaka. Zany hoe mizara roa zany.
le vavaka nampianarin' Jesoa, ny fomba fivavaka nampianarin' Jesoa na ny toe-panahy angamba ny maromarona kokoa dia natomboky Jesoa am'le hoe aza ataonareo zao ny zavatra tsy ataonareo mihitsy rehefa mivavaky nareo ary zao kosa ny ataonareo rehefa mivavaky nareo. Mazava io de ny mofinainantsika an'io zany anjana teo amin'ny andiny ny vavalo lay fampianaran' Jesoa manao hoe izao ny tsy ataonareo rehefa mivavaky nareo. De reto zavatra roa reto no tsy ataonareo mihitsy rehefa mivavaky anareo. Eny misy ihany torohevitra ao anatiny miaingy am'ilay tsy atao. Voalohany de zao izy aza mba manao tahaka ny mpiatsara velatsia. Ninona ny ataony mpiatsara velatsia? Ny mpiatsara velatsia izy mivavaka de izao mivavaka mba ho hitan'ny olona, mivavaka mba azo tehaka, mivavaka mba ho fantatra hoe mivavaka. Zany hoe lay vavaka zany de mifanohitra amin'ny fotom-pampianarana na io protestanta na io katolika satria vavaka tsy mitodika any amin'Andriamanitra, mivavaka mitodika any amin'olombelona, mivavaka mba ho hitan'ny olombelona, mivavaka mba ho hita hoe mivavaka. Ary dia io tenenina hoe mivavaka tahaka ny mpiatsara velatsia, mivavaka tsy mangataka fiovana, vavaka tsy manome toerana an'Andriamanitra zay mampiatsara velatsia azy, vavaka tsy manome toerana an'Andriamanitra, tsy manasa an'Andriamanitra iditra ao anaty hanova le fiainana, tsy vavaka izay anaovana dinidinika amin'Andriamanitra araka ny tenin'ny Papa François teo, fa vavaka izay azahoana voninahitra. Ary dia manjary odantsika manao hoe vavaka toy ny an'ny mpiatsara velatsia. Io le tenenina fifoazana hoe vavaka tsy mahaloaka lanitra, vavaka tsy mahaloaka valitafo, vavaka tsy mahaloaka plafond zany hoe vao midona amin'ny plafond de miverina. Asa moa zay nandrefesana fifoazana zany fa ny tianytenenina de hoe vavaka zay tsy misy finoana, tsy mahazo antoka akory hoe hivalina ivavaka, tsy mahazo antoka akory hoe amaly tokoa ve Andriamanitra, fa de zao mivavaka ho an'ny mivavaka fotsiny ihany. De ho Jesoa hoe tandremo zany fa mivavaka mba ho hita, mivavaka mba ho hita sy hoe mahay mivavaka zany olo zany, mivavaka mba ho hitan'ny olona fa manam-pahaizana, ho hitan'ny olona fa ataontsika hoe manana ny maha izy azy lay vavaka voalahatra araka ny tokony ho izy. De hoy Jesoa manao hoe rehefa avy ny vavaka reny olona reny de nahazo tehaka izy. Ary mety misy olona miteny mihitsy mahay mivavaka izy, tena mahay mivavaka, fa mahay mivavaka eo anatren'Andriamanitra ve? Toy ny tompo manao hoe tena nitsaran'ny tompo azy mpiatsara velatsia. Mety mahay mivavaka izy eo anatrehan'ny olona satria olona miteny hoe bravo, tena mety le vavaka, tena tsara lay vavaka, tena miakatra mihitsy izany fanahy zany am'izany vavaka ataonao zany, fa zay ve eo anatrehan'Andriamanitra? De hoy Jesoa tandremo tsara, aza mivavaka mba ho hitan'ny olona hoe mivavaka, fa mivavà ho Jean Calvin mba hatonga an'Andriamanitra hiditra ao am-ponao, hatonga an'Andriamanitra hanamboatra ny fonao, hatonga anao hatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia hoy Jesoa no zany de zao rehefa mivavaka ianao de zao mandehana miditra ao amin'ny efitrano mangingina, idio ny varavarana de nirainao amin'ny mangingina dia mahitanao ao amin'ny mangingina. Io lavaka malala tsy de le io zany tsy fampitsarana indray sao ndray tonga de hoe rehefa mivavaka aorinan'ny toriteny na mivavaka ao am-piangonana de metra-panontany ahoana lefa sao de le vavaka le olontiara mivavaka ny mpiatsara velatsia na sanatria indray rehefa tonga indray hoe anjaranao mivavaka ao am-piangonana de miteny hoe za tsy hanao le vavaka fa sao de eritreretin'ny olona vavaka mpiatsara velatsia tsy zay loatra, ity lay vavaka manokana le afako. Zay ataontsika hoe mahazava-dehibe an'i Jesoa manome fahazavan-tsaina antsika izy mba mahatonga antsika andiny tena tsy andeha ampahazarana mihitsy fa andeha ao anatin'ny fanetretena amin'ny vavaka. Io mana namafisin'ny Papa François amin'ny 9 Mey vavaka atao anatin'ny fanetretena, ary namafisin'ny Calvin raha teo koa amin'izay nataony io manao hoe tandremo tsara fa ny vavaka tsy lafi ny zavatra ataontsika hoe ideraderana. De hoy tsika manao hoe rehefa anjaranao zany mivavaka de manana fanetretena, fa tsy ny atsarany ataontsika hoe tsy ny fijerin'ny olona akory ny zava-dehibe amin'ny vavaka ataonao, fa ny finoanao sy ny fahatokinao, ny fahasoavan'i Jesoa sy ny fitiavan'Andriamanitra anao. Dia zava-dehibe arany ny tiany tompo tenenina de zao rehefa malala ny vavaka de zavatra manokana, ny vavaka de
personnel honareo teo mivavaka de dindinika ifanaovana amin'andriamanitra manokana koa misy fotoana tokony anananao an'izany amin'ny mivavaka manana fotoana ifampidinihana amin'andriamanitra mangingina ary io resaka tsy voatery ekipy akoranao amin'ny efitranonao ao amin'ny brao ao amin'ny salon mety eny an-dakozia tsy manina mety eny ambony fiarakodia ao anaty embouteillage ary anaty fitohanany fiarakodia dia zany akory tsy milaza anaty fitohanany fiarakodia anao de ekipy fa izao azonao atao tsara ny milesaka mangina amin'ny tompo lasa dinidinika ifanaovan'ny tompo mangina fe asa mety ampianona hira anankiray anao CD-na atokopira anankiray ao anaty fiarakodia de matsiaro fibebahana la hira de manonona teny fotsiny ny tompo matateraho amiko izany teny zany mivavaka de fiainana zany mivavaka de tsy hoe tsy voatery hoe voarafitra manokana fa mivavaka de fiainana amin'ny toerana enao sy ny tompo mangina fotsiny mety eny mpitsangatsanganana eny mety manokana fotoana ko eo anao enao sy ny tompo anaovana dinidinika tsy voatery miteny amin'ny olona de hoe zanao zany andeha hivavaka any atendrombohitra tsy voatery ho zany fa enao sy ny tompo fa rehefa malala zay ahitsy ny tompo eto de zao rehefa mazava tsara amitsika fa nivavaka de misy fotoana atsiarovantsika hoe nivavaka de tsy reharehana tsy ideraderana ny faharoa de zao zay ahitsy ny tompo koa de ity tandremo somanao vavaky ny jentilisa ndray vavaky ny petsara velatsiaka na voninahitra ka efa azony aty ny valipitiny fa izao koa jeso tandremo mivavaky ny jentilisa mivavaky ny jentilisa izy de zao lavabe tamin'ny fiaonamben'ny mpitandrina tany de Gaucherez tany Antsiranana tamin'ny taona 2010 sy 2000 azy tiako fitadidiko azy dia nisy mpampianatra teolojia malagasy anankiray nanazava momba ny vavaka de ny vavaka nampianarin'ny tompo no nakany ohatra momba ny vavaka zany de izy manao hoe tokony halava ny vavaka ozy ho anay mpitandrina zany io ndrasany io tokony halava ny vavaka ozy de tsy tokony ho lava loatra fa tokony hitovitovy halava amin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy Andriamanitra ozy atsasakadiny ny vavaka toriteny fefakadiny fa mivavaka atsasakadiny dia hoy ity mpitandrina mpampianatra teolojia anay ity hoe tokony fanatsana amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo zany akory tsy milaza indray hoe dia andeha haka famataranandro de hijery manao hoe 4 minitra moa vaka nampianarin'i Jesosy 3 minitra no zany dia toatra ny 10 minitra le vavaka le toriteny teo tsy zay loatra fa tahaka ny fanomezana fahazavan-tsaina hoe ny vavaka de tsy voatery ho lava be loatra ny ataontsika hoe prière d'intercession moa le vavaka aorinan'ny toriteny iny indray zavatra hafa zay mahatonga kosa ny protestanta tsy de manao azy ohatra fa ny avana katolika de manao an'iny hoe ranombavaka fa tsy vavaka tsotra ihany fa ranombavaka ny mpino iny fa tsy vavak'olotokana de ndraindray elanyelan'ny hira le izy fa ny protestanta moa tsy de zay loatra fa manapaharetana dia vavaka lava be le izy mety maharitra 10 minitra fa ny avana katolika de asiny hirana nelanelana eny de mety tsy de re loatra le lavany ny antony tsy de le ravany loatra fa le vavaka io mivavaka ho an'ny firenena mivavaka ho an'ny marary mivavaka zay adidin'ny fiangonana adidin'ilay communauté zany ka tsy iny akory no andrefesana azy fa iny mety ho lava mety ho fohy fa ny fampihetretana fotsiny de ny hoe misy fotoana manokana de tsy voatery ho lavabe ny tiany Jesosy tenenina ny vavaka nahoana moa ny lavabe le vavaka tsy ny alavany zany ny zava-dehibe eo na de tokony heritreritra an'izany any anazy isika de fa izao Jesosy mahatonga ny jentilisa mivavaka lavabe de zao satria be dehibe ny zavatra ao anatiny tena marina mivavaky ny jentilisa raha ohatra ka takarina amin'ny andron'ny Jesosy de zao be dehibe ny mpanompo sampy tam'izany de be dehibe ny andriamanitra maro polythéiste ny olona akoatran'ny jiosy zany de ny firenena ny didina ny jiosy de polythéiste karazan'andriamanitra be dehibe nisy andriamanitry ny orana nisy andriamanitry ny masoandro nisy andriamanitry divay nisy andriamanitry ny famokarana ny fambolena nisy andriamanitry ny taranaka nisy andriamanitry ny ady nisy andriamanitry ny tanàna isan-karazany andriamanitra de rehefa be dehibe le andriamanitra de le zavatra angatahana zany isaklay andriamanitra de manonon'andriamanitra ray anao zany ohatra hoe angataka ny divay mba havokatra de mangataka hoe Dionysosy eo da io ty sanatry de mangataka momban'ny ataontsika tray hoe ny fahavokarana zavatra mangata Jesosy ta io ty zany hoe lasa be dehibe zany lay andriamanitra de be dehibe koa lay vavaka de io Jesosy hoe jereo tsara fotry zany ny mpanompo sampy
mpanompo sampy be deaibe ny andriamanitra ny de be deaibe ny zavatra angatahany fa ny anareo tokana ny andriamanitrareo de ny andriamanitrareo mahafantatra ny zavatra rehetra fa tsotra ny andriamanitra ny jentilisa ilaina mpahafantarina amin'ny tony ny zavatra rehetra fa ny andriamanitrareo mahafantatra ny zavatra rehetra zany akory tsy milaza hoe tsy tononona loatra lay izy fa eto jesosy de mampianatra hoe ny andriamanitrareo de andriamanitra mahafantatra anareo andriamanitra tsy ilaina ny tanysanareo be de be de be de be hoe za andriamanitra omeo fiarakoty tsaratare de ataovy de omeo trano de omeo asa de taio ny rafozako de taio ny asa tsy fantatro be de be ohatra zay de omeo antindray a de le vavaka fangatahany-javatra be de be de be de be mibetsaka de tonga miteneniny mitenin'ny jakoba manao hoe mangataka ianareo fa tsy mahazo ianareo satria ny zavatra angatahanareo de laninareo am'ty tany fandalovana tsy misy heviny ty any riavaka malala tandrina azy sika ampianara atsika jesosy eto ny amin'ny vavaka tandremy somanao vavaky ny mpiatsara velatsy tandremy somanao vavaky ny jentilisa fa matoky fa ny vavaka ataonao de ren'andriamanitra fantatr'andriamanitra ianao de mino fa ny vavaka de mampiditra anao anatin'ny fahasoavan'i jesosy mampiditra anao ny antson'andriamanitra ny vavaka de fanoloratena fa ny mezam-boninahitra n'andriamanitra tsy fanerenan'andriamanitra ny vavaka de dindinika atao amin'andriamanitra ary ny vavaka de ilana faharetana ny vavaka de ilana finoana ho aminao any jesosy ny vavaka sika tompotsonanao zay no ny amin'ny teninao zay manazavanay ny amin'ny vavaka ampianaritra tompo atsiary fa manome fotoana anay mandrakariva ianao iresahana aminao ny tomponandro omenao anay de tomponandro iona anay sy faneraserahanay aminao ary ny fiainanay de tokony ho fiainam-bavaka misaotra fa manazavanay ianao fa tsy ny alavan'ny vavaka ataonay tsy ny fitanisanay zay rehetra maniry anay akory ny zava-dehibe fa ny finoanay sy ny fahatokinay ny famelan-keloka natolotra ao ny finoanay sy ny fahatokinay fa ao aminao ny misy fiainana misaotra noho ny tokomenao fa hitanao ny sentony fonay eo amin'ny mangingina tsy hitan'ny afo zany tsy tazan'ny afo zany fa ianao mahita sy mahafantatra de tsy ireo ny tanindrazanay tsy ireo traboina tsy ireo azo-pahoriana tsy ireo marary inina itononona aminao reo tompo na de fantatrao sy hitanao aza satria manery ny fonay satria maharary anay de ampahirezo izy ireo tompo jereo ny tanoranay ao anatin'ny vanim-potoana sarotra amin'ny fanabeazany zay ankehitriny jereo ny taranaky ny tanora malagasy ny etony tsy eto tanindrazanay jereo tompo izy rehetra re manampirenao ndray aman-dreny amin'ny fanolokoloana azy reny mba olombanina matahotra anao jereo ny asandray aman-dreny tompo inina itononona aminao koa zany jereo ny asandray aman-dreny nisa tokatrano manampirenao azy reny de mampianara nisa tokatrano anao tompo iaina amin'ny vavaka ho ty vavaka ary atoko fameny vavaka andriamanitra raha eo amin'i jesosy ianao de mametraka ny fiainanao am-pelantananao zay ary mampandroso anao amin'ny fonay amin'ny lalan'izao vavaka izao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay amen.